voalohany teny zany dia misaotratsika rehetrarehetra indrindra fa misaotra ny senia nanaiky an'izao fanaovan-tsony izao zava-dehibe zany a zao fanaovan-tsony izao satria mariky ny fiara-miasa eo amin'ny senia zay fatatsika fa rafitra anankiray fototra raha miresaka fividianana atsika senia zany a no mandrindra fividianana Madagasikara ary miaro a ny fangararana sy ny apeka fividianana ty Madagasikara zany. Dia ny firaisamonim-pirenena koa mazava ho azy manana andraikitra lehibe anatin'izay satria anisan'ny mpiarahana anankiray a izay misahana ny fanitanana ny mpividy a ary mandray andraikitra lehibe ihany koa anatin'ny fanaramasin'ny fividianana ihany koa zany. Ny tanjona moa zany anatin'izao fiara-miasa zao zany a dia ny atongavana fividianana mety. Dia ataontsika mety moa zany a manajo ireo fepetra rehetrarehetra mahademokratika ny fividianana zany eto Madagasikara. Dia raha tsika mahafantatra fa ny fividianana ataontsika mbola be dehibe zany ny lesoko be dehibe ny tsy mety a ny ezaka atao zany a ary zay mazava-dehibe fanomezan-tanana zao a dia ny arahana mitady iarahana mametraka zany a ny fomba fiasa fividianana mety kokoa tsaratsara kokoa ahafahantsika mahazo a mpitondra mendrika ihany koa zany a sy tena hoe mpandroso firenena ijery a ny malagasy a tsy akanavaka zany eo amin'ny asa fampandrosoana zay atao zany. Ny firaisamonim-pirenena moa zany raha mandray anjara amin'izao fividianana ohatr'izao zany a tanjona dia tsotra ihany. Ny antongavana fividianana mety a fa indrindra isin'ny anamafisina zany a ny filaminana eto Madagasikara iantsika mahafantatra fa nandalo fotoatsarotra ny firenena. Ny fividianana azy ataontsika amin'ny faran'ny taona zao raha ohatra ka tanteraka ihany a dia tokony fividianana zany mitondra ny firenena makany amin'ny fanamafisana ny fandriampahalemana, fanamafisana fampandrosoana, fanamafisana firaisan-kina eo samy malagasy ihany koa zany. Tsy misy afatr'izay zany tanjona zany. Ny fomba fiasan'ny firaisamonim-pirenena zany a dia mitavy hatrany a ny mangarahara ny tsy fitahinana eo amin'ny fomba fiasa zany na ny neutralité a ary a ny apety araka ny tokony izy a ny fividianana Madagasikara itoy a tena mitondra vokatra ho an'ny firenena satria tsika zany a matotsika voreto a ho an'ny firenena zany a sy ho an'ny taranaka zany tena ijorontsika eto fa dia ianareo tompona andraikitra rehetra ao amin'ny roy a sy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena isika mpiara-miasa rehetra eto amin'ny seria tompo-kilasy tompo-vavy. Ny voalohan-teninay a dia fiarahabanantsika rehetra tonga manome voninahitra izao fionan'izao a ary manatitra fisaorana mitafotafo a amin'ny sambatan'olona na fotoana. Ny senia dia miezaka arak'izay vitany a manatotosa ny adidy a zay napetraky ny firenena aminy dia ny manomana manara-maso a ary mamokatra fividianana mangarahara ary a eken'ny rehetra. Makadiro sy mavesatra zany adidy zany a ka tsy ho vita ny senia izy samy rery. Izany no nanokafany senia varavarana amin'ireo mpiara-miombonantoka rehetra, firaisamonim-pirenena, firaisamonina politika ary ireo mpanao gazety. Efa misy nandritra ny fotoana maromaro a ireo sehatra ifampidiniana na cadre de concertation iarahana misa tokony amin'ireo mpiara-miombonantoka ireo a ety amin'ny foibe. Efa misy ihany koa tatoato a izany sehatra ifampidiniana zany a eny anivon'ny distrikta rehetra manerana ny nosy. Izany rehetra zany no najoro a dia mba hiaraha mizaka ny zotram-pifidianana fa indrindra mba hiatohana ny mangarahara eo amin'ny asa rehetra izay atao eto anivon'ny senia satria saropady ny raharaham-pifidianana miantoka ny filaminana ary antoka ny fandrosoana ny firenetsika. Ankehitriny ary a dia mifanatrika eto isika mifanao soni ary mifanome toky fa ifampitantana hiara hiasa atongavantsika amin'izany tanjona zany. Koa misaotra anareo zahay a manome tantsoroka sy tolo-tanana amin'ny asa mankadiry a manodidina ny fifidianana. Mpiralamy an'azy isika ianareo tomponay a ary zahay tomponareo. Ny zavatra iarahantsika mibantsina sy iarahantsika miaro dia ny tombontsoa ambony ny firenetsika. Misaotra tompo.